Taminaneo ny heviny mahakasika ny fanambaran'ny FFKM mikasika ny fampiavana pirenena ny folo teo aloha Tidiratsiraka sy Safelbera ary ny solo-mafambahoaka Jean Brunel Razafy-Tsiandraofa izay ny solo-tena n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Aza mahita voana alohan'ny biby fa dia ivavahana amin'Andriamanitra no tonga amin'ny eritseritra tokoa ilay izy mitanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana fa hitanao ilay 4F ho apetraky ny FFKM tompoko? Mety tsara ka azo ampiana fahadimy aza raha ilainy. Inona fahadimy? Ina fahadimy? Fitiavan-tanindrazana ka. Fahavononan'ny tsirairay avy angamba satria raha hiavana ianao tsy maintsy mihavana na fahavalonao na mpanohitra anao. Panohitra hoa fa tsy mpanohitra ohatranareo mpanao gazety, panohitra tsy maintsy mihavana amin'ny mpanohitranao ianao na fahavalonao na mpifaninana aminao. Tsy minamanao akory ny havana amin'ny ataonao ohatrany croable hoe fa fotoana tsisy fotoaka efa samy croable ao zay hoe otsika tsisy fotoaka zay mbola mifotoaka mitaonina hoe andaotsika tsisy fotoaka. Vonona ny tsirairay avy misy fahavonona mino maromaro na ny tena fampitanterako na alohan'ny farany volana novambra azy. Afaka miara-miasa ve Andriamatoa Filoha ny resaka réconciliation sy fampiarana lalàna? Ina misakana ny fampiarana lalàna sy ny réconciliation. Tsika fangamisy lalàna mifanohitra amin'ny fampiavanam-pirenena. Fampiavanana maro mihitsy mahalala tena dika satria fa tsy azavaina amin'izay loatra. Ny vahoaka matoa isan'andro amin'ny radio, amin'ny télévision mitaky an'io dikan'izany tsy afa-po tamin'ny transition zany ny vahoaka satria fa mivoatra ny transition zany tsy normal ny etaetan'ny vahoaka zay hoe fanovana. Ary ny zavatra tiako fantanareo araka ny hevitra ny hoe vérité réconciliation io zany le mot hoe le teny hoe ny fahamarinana tsy mahadika le hoe vérité le territorioketsika hafa misy tena dikany mila fanazavana io ary maro zany ny matahotra an'io ary fantatrareo tsara fa hatramin'ny voalohany tany mampitoa Addis Abeba ny institution tokony mipetraka tamin'ny transition dia ny conseil national de réconciliation zany hoe CNR, ny CT ny congrès de transition ny CST conseil supérieur de la transition ary ny gouvernement ary nahagaga nahoana ny CNR le sorona tao amin'ny transition misy dikany zany solotena daholo angeny tato androany dia solotena eto dia mahasolotena manaiky an'le fampihavana ve ny Rajoelina? Ny fampihavana-pirenena dia zava-dehibe ho an'ny Madagasikara. Fa raha vita ny fampihavana-pirenena dia sady afaka ny fanjanana nahazo azy Madagasikara no afaka ny fahababona nahazo azy ny firenentsika. Nareo mapara ny laza mba tsy handanjara amin'ny processus tarian'ny FFKM ity zany hitsika nareo tsy niteny mihitsy mapara hoe tsy handray anjara ny fampihavanana fa napetraky mapara hoe tsy fampihavanana olona samy olona fotsiny ny fampihavana-pirenena fa miroso lalindalina kokoa ary mivelatra. Ny vahoaka malagasy mampihavanana fahavokisana, ny fiarahamonina mampihavanana fiadanana. Ity firenentsika ity ampihavanana amin'izay amin'ny fandrosoana izany rehetrarehetra zany tafiditra anatin'ny fihavanana ary ny tompona andraikitra samy hafa sy ny mpitondra dia ampihavanana amin'ny lalàna manan-kery.